Rapitsy tokoa no ankalazana ny fetiny enina amby roapolo jona manahoana ny endrikendrika izy io zany hoe ny endrikendrika ny fankalazana amin'ny fanamariana voalohany ao anatin'ny repoblika faefatra ity fitian'ny Volaravav sy Tsirakotorson ny akon'izay. Hiavaka ny fankalazana amin'ny fety fahatsiarovana amin'ny fiverenan'ny fahaleovantena amin'ity taona ity noho izy fetim-pirenena voalohany ao anatin'ny repoblika faefatra. Ny tombo isany mpanao matso. Ny totaly 1,740 ireo mpandray anjara matso lehibe izay tanterahany eo amin'ny kianjaben'ny Mahamasina Rapitso 4 jona raha toa ka teo amin'ny 5,740 zany tamin'ny taona 2023. Toy ny mahazatra dia mandray anjara amin'izany ny miaramila, zandary, polisy, mpandrarany fonja, mpandrarany alina, mpamono afo sy ny karazan-kery samihafa. Fantatra hatrany fa anisan'ny zava-baovao mandritra izany lanonana izany eo amin'ny resaka fisafona ny andeha-tafika. Tsisy intsony ny fisafona ataon'ny tompon'andraikitra ambony eo ivelan'ny kianja Mahamasina fa atao manatiny izany. Manomboka amin'ny ronoa maraina dia fantatra fa efa hisokatra ny vavahady ben'ny Mahamasina Rapitso 4 jona. Anohany any amin'ny fito sasany no hanomboka ny fametrahana ireo pilatro isan-karazany. Manomboka ny 7 ora maraina ny fisafona izay ataon'ny commandant d'ensemble arahana amin'ny fampidirana saina. Manomboka amin'ny 7 ora maraina anohany ny fitsenana sy fametrahana ireo vahiny saina. Aorian'izay no tanterahana ny fisafonan'ny tafika izay ataon'ny lehiben'ny etamajoro ny tafika malagasy sy ny komandany zandarmariam-pirenena. Amin'ny 10 ora no tonga eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mivady miaraka amin'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny Jenéral Rakotsavy Dominique Jean Olivier ary ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmariam-pirenena ny Jenéral Paza Didier Gérard. Aorian'ny matso lehibe izay toto-saina eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina dia isan'ny fiaraha-misakafo lehibe izay atao eny amin'ny lapan'ny Avoloa, anasan'ny filoham-pirenena mahaso ivovahiny sy ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena. Raha anisan'ny vahiny saina amin'ny lanonana eny amin'ny lampam-panjakana i Avoloa dia nahitana fienahana izany raha oharina tamin'ny taondasa. 2 no nasaina hanatrika ny lanonana eny Avoloa Rapitso. Anisan'ny voasa amin'ny filoham-panjakana teo aloha Ratsiraka Didier, Professora Savelbert, Andry Rajoel ary Marc Ravalomanana. Ireto roa farany izay samy any ivelany amin'izao fotoana izao ary azo antoka fa tsy ho tonga. Nasaina ihany koa ny filoha sy mpikambana amin'ny androm-panjakana am-perinasa sy teo aloha sy ny filoham-piangonana. Misy ihany koa ny tsy nahazo fanasana hanatrika ny lanonana eny Mahamasina sy Avoloa, ao anatin'izany ministry ny 10 alina teo aloha, eo ihany koa ny avy amin'ny AV7.